Resaka bien-être ohatray marina. Ahoana tsara ny idiran'ilay atao hoe Zentangle sy ny Zentangle moa zany Zentangle sy ny team building. Le izy moa zany ohatrany hoe miainga amina individualité aloha. Zany hoe samy mamorona ny œuvre tsirairay, ahitana ny toetran'ny olona ihany koa izy. Hitao ny perfectionniste, hitao ny olona tsy dia matoky tena firy, misalasala, sy ohatran'izany dia nefany ao anatin'ilay izy hoe izay hoe zen. Dia tony zany ianao manao anazy dia zavatra averiko matetika rehefa manao atelier ny hoe izay tianao na hoe tsy mety diso na hoe c'est pas grave fa tohizana foana ihany le izy. Dia avy eo rehefa vita le Zentangle dia atambatra daholo le œuvre-ny olona tsirairay. Dia rehefa mitambatra daholo le œuvre-ny olona tsirairay dia tena tsapako hoe afaka le tahotr'ny olona tamin'ny voalohany sy le aiay sy le fisalasalana dia samy nahavita zavatra anankiray lehibe. Dia rehefa mitambatra le izy dia manome œuvre de groupe anankiray ihany koa izay tsy neritreretin'ny olona tamin'ny voalohany. Satria tematika anankiray zany ny rahan'ny olona rehetra amin'iny fotoana iny. Mianatra motif mitovy fa ny interprétation an-tsirairay an'ilay motif fa samy hafa daholo. Zany hoe mitovy le zavatra ianarana fa rehefa jerenao le œuvre-ny olona tsirairay dia tena hoe tsisy mitovy, tena tsisy mitovy. Dia raha rehefa inona zany no conseillenao ny olona hanao an'izay exercice zay? Amin'ny andavanandro, eny e, ohatrany hoe moment de détente zany le Zentangle. Au lieu de ohatra hoe alaozanao scroll amin'ny téléphone na hoe alaozanao tsy hoe alaozanao scroll. Ohatrany hoe variana be ianao scroll amin'ny téléphone, manao zavatra déconnecté amin'ny tenanao. Dia le fanaovana an'ilay Zentangle zany tena hoe moment de répit anankiray ao anatin'ny journée na ao anatin'ny rehefa te hanao anazy ianao. Tena hoe maka fotoana anankiray hanao zavatra tsy important dans le sens hoe misy tanjona be ao ambadika fa aka fotoana ho anahy manokana dia hampiasa ny saiko dia hampiasa ny vatako dia hampiaingana ny aingam-panahiko dia liberté créative. D'accord. Manana hafatra manokana ve ianao ho an'ny olona misehatra anatin'ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara? Hafatra manokana ho an'ny olona misehatra amin'ny tontolon'ny zavakanto. Na koa hoe olona vao manomboka ao anatin'ilay tontolo? Ok. Amiko manokana aloha le fananana vision alavitra sy ambition anisan'ny zava-dehibe ao anatin'io sehatra io. Dia araka ny efa noteneniko tamin'ny voalohany hoe eo le fanaovana sary fa eo ihany koa le travail derrière ohatran'ny asa rehetra. Dia raha ohatra zany ianao ka manana ambition sy vision alavitra hoe j'ai envie d'arriver à ce point dia miguider anao avy eo iny ambition anao iny hoe inona ny afaka ataonao. Ny hafatra manokana dia hoe mila mikiry. Zavatra tena remarqué kokoa zavatra vao haiko tena hoe tsy misy olona tafa tsy miasa. Fa tena hoe misy asa be mihitsy zany miandry anao anatin'io sehatra io. Izy zany tsy hoe zavakanto dia mipetrapetraka ianao dia mandokondoky dia avy eo ho avy aminao daholo ny zavatra tsara rehetra. Fa amiko manokana tena hitako hoe misy effort be ao anatin'ilay izy dia raha vonona ny anao an'ilay effort sy ilay travail ianao dia tena afaka mahomby ao anatin'ilay sehatra. Dia inona indray ary ny zavatra mitranga raha sanatria marary ianao ka tsy afaka miasa? Ihany koa importance ny tsy dia marary firy satria tsapako hoe ilaiko karakaraina tsara ny vatako. Dia manao fanatanjahantena, misakafo tsara. Bon, évidemment tsy voatery hoe parfait le zavatra ataonao
fa important ny hoe salama foana ny vatanao. Ny vatanao dia ny sainao ihany koa. Inona ny qualité tena tokony ananana rehefa miditra ao anatin'ny sehatry ny zavakanto? Fahalalan-tsaina. Fahalalan-tsaina sy ny fitiavana mikaroka. Dia rehefa mahalala-tsaina sy tia mikaroka zany ianao dia afaka mamorona foana. Satria ilay mamorona araka n'izay zavatra raisinao tary dia atambatra ao ilay izy avy eo dia manome zavatra hafa vaovao mihitsy indray. Dia izany hoe tena tokony hoe mahalala-tsaina foana zany ianao mahay miaino, mahay mijery amin'ilay resaka hoe art visuel zao ny anahy zany maso ny anahy tena anisany miasa. Dia tena hoe mitravailler an'izay hoe mijery ny détail manodidina anahy. Satria art visuel. Ary nisy zavatra tena nampalahelo anao ve tao anatin'io sehatra io hatramin'izay? Na hoe nisy échec anankiray tsaroanao? Échec? Tsisy. Tsisy? Tsisy. Ary tena sehatra milay be nge zany efa zany. Tsisy tena nety foana izay natao. Za koa zany ohatran'ny hoe rebondir. Tsy afaka hoe nanao sary ohatra dia tsy mivoaka ilay izy dia ekeko hoe bon échec io zany dia io ilay sary échec. Fa afaka amboariko foana io mandra-pahatonga an'io amin'ilay tiako. Izay mahatonga an'ilay izy hoe tsisy échec. Fa nefa raha ohatra hoe za zao manomboka dia za tsy mahay ninina dia matetika raha za dia ozy hoe tsy anjarako ity dia ajanoko eo. Ilaina ihany zany le hoe manana talent zay vao manao an'ilay zentangle fa tsy hoe nizaniza afaka manao anazy. Nizaniza afaka manao anazy foana dia rehefa tsy mahay ianao dia mianatra dia mahay ianao avy eo. Hay compétence afaka azo foana ihany zany le izy fa mila mandany an'ilay 10 000 heures araka ny teneninao teo. Ie, tsy voatery moa zany hoe 10 000 heures satria 10 000 heures zany tena hoe maîtrise totale. Manana tena hoe maîtrise totale ianao raha mahavita an'izay 10 000 heures zay. Raha resaka hoe débutant ianao dia mila mipratiquer foana kosa aloha e. Izy zany tsy hoe tapa-kevitra ianao androany hoe bon za hanao artiste mpanao art visuel, mpanao sary androany. Dia hoe rapitso ianao dia lasa mpanao sary enjana be. Fa mila patience be mihitsy koa ilay izy. Ohatran'ny hoe raha tapa-kevitra ianao androany hoe za te ho bokina. Tsy rapitso ianao dia bokina. Fa exercice quotidien hoe mila mikotrana foana ianao mandritra ny fotoana minimum 3 mois, 6 mois, 1 an. Izay vao tonga amin'ny zavatra iny. Ary ianao ve miara-miasa amina réseau na hoe tambajotra na artiste anankiray? Sa tena hoe aleonao ihany aloha mandeha mitokana? Ie, tena tsy miara-miasa amina olona mihitsy aloha za amin'izao. Aina mahatonga an'izay? Satria arak'ilay hoe tsisy lalana mazava dia ao anatin'ilay manamboatra ny lalako manokana. Amin'izao fotoana izao zany tena ao anatin'ny resaka mianatra momba ny connaissance de soi. Dia hitako hoe important be aloha hoe manomboka an'ilay travail aty de mon côté ataoko aloha zany izay zavatra haiko sy pratiqueko mi-expérimenter dia amin'izay ihany koa hitako hoe inona ny zavatra tiako. Dia hitako hoe aiza ny zavatra tiako aleha. Dia amin'izay fotoana izay eny ao anatin'izay zany izao. Fa tsy midika akory hoe zany hoe tsy te hiara-hiasa aman'olona mihitsy ny aoriana any. Fa pour le moment aloha zany aleoko se concentrer aminahy manokana. D'accord. Tena mahavariana anahy ilay tontolo misy anao ka. Efa nisy fotoana ve ianao nisehatra zavatra tena sarotra be dia inona ny zavatra nataonao tamin'izay ahafahana midépasser amin'izay? Ny amaliko an'izay fanontaniana izay dia misinspirer amina jeu vidéo. Ny jeu vidéo nalaoviko izay tamin'ny herintaona dia Far Cry. Dia izy zany commando tao anatina île anankiray. Dia vao manomboka ilay jeu dia asain'ilay jeu chasser sanglier. Dia ohatran'ny hoe nandriraka anazy zany ilay izy hoe za ve rangahy commando dia andeha hamono lambo any anaty ala ny andeha ho ataoko. Fa tsy nety nandroso mihitsy atao anatin'ilay jeu raha tsy vitako ny namono an'ilay sanglier. En fait namono an'ilay sanglier
dia afaka nanamboatra cuir dia afaka nanamboatra portefeuille dia afaka nanangom-bola dia rehefa nanana vola dia afaka nividy basy matanjaka kokoa dia afaka tena contre tamin'le les pirates les adversaires atao amin'le jeu zany dia tonga saina be mihitsy aho hoe ohatran'izay ihany koa le fiainana misy zavatra hoe tâche na zavatra tokony ataonao dia tsy tianao mihitsy manao an'io sady mandreraka anao le izy no tsy hitanao izay dikany fa rehefa tokony atao dia atao dia rehefa ataonao le izy dia hitanao hoe iny zavatra nataonao iny no manokatra an'le lalana rehetrarehetra ao ambady tsy ny hoe raisiko ohatra manokana zasany resaka administratif tena hoe tsy te hikitika an'izany zavatra izany mihitsy tsy te eritreritra an'izany fa nefa n'izany rehefa hoe misehatra ao anatin'ny professionnalisme ianao dia anisan'ny zavatra tsy maintsy ilaina io resaka hoe facture devis proposition dia tena nataoko ilay izy dia à chaque fois zany misy zavatra mandreraka anahy fa fantako hoe tsy maintsy ataoko dia izay foana ilay izy ohatra n'ilay sanglier io hoe rehefa mamono an'ilay sanglier ianao mieritreritra hoe inona fotsiny izany ny dikan'ity fa nefany raha tsy namono an'ilay sanglier tsy navita an'ilay jeu hatrany amin'ny farany nafaty an'ilay deba indrindra tany amin'ilay jeu dia à chaque fois misedra olana na complication dia izay foana ny andraisako anazy. Ie, tena mitombina mihitsy izany ary iverenako le administratif eto Madagasikara manahirana be io ka miverina amin'le resaka olana teo tsika amin'izao nefa efa misy olona propose service amin'ireny resaka mandany fotoana karazana service de conciergerie dia amiko izany lesina tsara be le hoe ho anao manokana aloha mila an'izay misurmonter zay fa ihany koa rehefa misy zavatra mandreraka anao dia délégué tena marina ame olo-kafa tamin'ny voalohany zao tena niasa saina be mihitsy tamin'ny resaka administration fa rehefa nandeha ny fotoana sy hoe niditra ihany koa ny vola dia arak'izay niteneninao izay hoe afaka déléguéna le izy ary tena hoe na tsy ary tena sambatra be mihitsy ny délégué dia resaka admin moa izay fa après misy zavatra hafa foana dia ohatrany hoe expérimenteko perso aloha le izy dia avy eo hitako hoe bon sady tsy tiako mihitsy ity no mandany fotoanako fa dia raha manam-bola dia déléguéko le izy fa sarotra be ihany koa nefa ny hoe ianao tsy manam-bola tsy tianao atao le izy dia sady tsy afaka ny délégué zany ianao tsy te hanao an'le izy dia miteraka blocage ho anao eo fotsiny le izy.